Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro, mivetso ny atsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay. Magnerana ny vazantany ny agnaranao ry Tompo, ka derena atrezatreza. Ny famarinanao dia hoe ho an-tagnanao. Salamo fa 770. Amin'ny hafaliana lehibe no agnanaovana mbola tsara korealantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry. Arabegna antsika jiaby tratran'ny tialahady fa 7 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno di alahady fandaliana ampinoagna. Agnamezan'ny eglizatsika aloha hevitry dia ny hoe matokia mitory ny evanjely. Miombogno amin'ny eglizy magneran-tany atsika ary miombagna amin'ny fandraisana an'i Papa François zay tonga mangatsika am'izegny fitoregnany vaovao mafaly zegny ka ho mpamafy fiadanana sy fanantenana karaha an'i Papa Ray Masigny. Ho regnintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy amintsika amin'ny andraniany ity ny famelabelarana io loha hevitra io ary famporisiana atsika amin'izegny fitoriana ny evanjelin'Andriamanitra izegny. Ndo ho tandregnesantsika ny tenin'Andriamanitra arahiny fampianarana sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Vakiteny masina voalohany boky ny Isaia mpaminany. Miara mifaly amin'ny Jerosalema ianareo ary miravoravoa no ny aminy. Ianareo rehetra ty azy. Ary oka iara mientaka faliana aminy avokoa ianareo mitomany azy. Mba inonoanareo sy ivokisanareo amin'ny nono ny fampiononany. Ary mba ankafizinareo amin'ny pahafinaretana ny afenoan'ny voninahiny. Satria izao no lazain'ny Tompo. Indro ataoko misononoka eo aminy ny fiadanana ohatra ny ony sy ny voninahitry ny firenena ohatra ny renirano tondraka. Ka ianareo dia ampinonoina, hotrotroina ary ho safosafoina eo ampofoana. Ohatra ny olona alandren'ny alahelo no analako alahelo anareo, ka dia ho afaka alahelo ao amin'ny Jerosalema ianareo.
Ahita izany anareo ka ho faly ny fonareo, ary ahazoaina indray ohatra ny ay maintso ny taolanareo. Ataony tanan'ny tompo izay ahalalany mpanompony azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina avana, raha ny amiko dia sanatria raha mba misy ataoko rehareha afatsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa taminy no voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izao tontolo izao ho ahy, ary izao ho an'izao tontolo izao. Tsy mampaninina na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny olom-baovao ny tena zavatra. Ho an'izay rehetra hanaraka ity fitsipika ity ane, sy ho an'ny Israelin'Andriamanitra koa ny fiadanana amampamindram-po. Amin'izao sisa izao, aza misy manahirana aintsony, fa mitondra ny mariky Jesosy amin'ny vatako aho. Ho amin'ny fanahinareo anie ry kristianina avana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, Amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 10. Tamin'izany andro zany, ny tompo ny fidoroan'ny fitopololahy hafa koa tamin'ny mpianany, ka nagniraka azy tsiroaroa ialoha azy agny amin'ny tanàgna sy tany rehetra izay efa lehany. Aroa izy tamin'izy ireo, be nivokotra fanimpijinjany vitsy, koa mangata amin'ny tompombokatra mba hagnirany mpiasa ijinjany vokany. Mandehana, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoany ambodia.
aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miarahaba olona koa regny andalagna. Amin'izay tragno idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanagna aneo amin'ity tragno ity. Raha misy zanaky ny fiadanagna ao dia ao aminy fiadanagna lazainareo. Fa raha tsy misy kosa dia iverigny aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany tragno izany ka mihinana sy misotroa izay misy ao, fa mendriky ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra tragno ary amin'izay tanàna idiranareo, raha mandray anareo ny olona dia ano izay atolona anareo, ary sy trano ny marary izay ao, ka lazao hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'izay tanàna idiranareo koa nefa tsy mandray anareo ny olona ao, dia mankanesa eny an-kianja, ka lazao hoe na ny vovoko ny tanànanareo nipetaka tamin'ny tongotray aza dia ahintsanay iampanga anareo. Fantaro anefa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izany andro zany dia ho moramora kokoa no amin'ny Sodoma noho ny amin'izany tanàna izany. Ary niverigny tamin'ny kafaliagna ny 17 lahy ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny agnaranao. Dia hoy Jesosy taminy, nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho. Indro efa nomeko ny fahefagna anitsaka ny bibilava sy ny mengoka mba amin'ny hery rehetra anagnany fahavalo ianareo. Ka tsy hisy ampaninona anareo akory ireny. Tsy noho ny fagnahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony ifalianareo, fa noho ny agnaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky ny averimberisika matetika amin'ny mandavan-taona karaha izao dia fotoana fandaliana-ponoana tokoa izao. Katolika aho mandalina ny finoko, katolika aho miaina ny finoko, katolika aho mandray atanana ny finoko amin'ny alalan'ny asom-pinoana, amin'ny alalan'ny fikatrohana, amin'ny alalan'ny firotsoana ao anatin'ny voamieran'asa, ao anatin'ny fikatrohana anatina fikambanana masina sy firotana. Katolika aho mankalaza ny finoko amin'ny alalan'ny liturgia, amin'ny alalan'ny chapelle portable ihany koa, amin'ireo fitiavana manokana isan-karazany anehoantsika ny fiombonana amin'ny eglizy sy amin'ireo izay namantsika rehetrarehetra. Ary katolika aho ka zaraiko ny finoko. Ka izay indrindra ary amin'izao alahady 14 mandavan-taona andaliana antsika an'izay finoana zay, ka tonga sika tokoa eo ve eglizy olona velona, Kristy mpiarabelona amin'ny olona, fahazavana sy fanasina, ka tonga sika eo ve manorina eglizy tranonben'Andriamanitra ETA, ka tonga sika tokoa ho zavaboary vaovao ao amin'ny Kristy taorinan'izay paka zay, entan'ny fanahy masina, ka lay fanahy makahery maniraka, ka atonga sika tokoa ho generation mpanorona sady mpamafy fiadanana sy fanantenana miaraka amin'ny Papa François zay irisika hitondra aim-baovao amin'izao famanginy asika zao, ka atonga zay finotsika zay ho maritra, ho marim-poditra tsara, hivahatra tsara, ka afaka
afaka ho vavolombelona tokoa isika. Ary de izay no antitrateriny ireo vakiteny telo amin'izao alahady 4 mandavataona izao isika matokia mitory ny evanjely isika vita batemy, satria sy lavitra sika tokoa Andriamanitra, sy lavitra sika i Jesoa, miara-dalana amintsika izy, Kristy velona, ary de izy velona no manentana ny fiainansika, ka na de eo aza ireo zavatra manahirana sy maintsy sedrahana, na de eo aza ny mety fizaliana vokatry n'izay fitoriana izay, dia eo anivosika izy, ka izay indrindra no ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, indro ataoko misinonoka eo aminy ny fiadanana ohatrany ony. Izay tokoa araky ny lazaisika izay, raha miaraka aminy tokoa isika, raha amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no entisika manatanteraka ny asa fitoriana ataosika, raha manao ny asan'Andriamanitra isika ho isika, de izy no anao ny asa sika. Ary de izay io fampanantenana lazainy Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, ohatra ny olona alandreniny alahelo no analako alahelo anareo, ka de ho afaka alahelo ao Jerosalema ianareo. Zany hoe Andriamanitra misy no anatanteraka an'izay asa fanirahana sika zay, fa ny anjara sika zany no mamaly, ary sy vitany mamaly averimberisika matetika zay, anana fiainana mifanaraka amin'izay vocation sika izay. Raha mifanaraka amin'ny vocation ny fiainansika, dia ahita ny tena fiadanana isika, ary de hitondra fanantenana amin'ireo mpiarabelona amintsika, fa indrindra amin'izao andro sarotra diavisika izao. Zay no mahatonga sika ho fanasina sy fahazavana io fiainansika io, no anambarasika an'ilay vaovao mafaly amin'ny Paka, ary izay no mahatonga sika ho mpitory ny evanjely, ary ambarany ny evanjely tokoa ao amin'ny vakiteny fahatelo, fa Andriamanitra nifidy Jesoa, nifidy 12 lahy irainy, ary nalefany sy roa izy ireo. Ary ny antony andefasany azy sy roa dia anambarana sy hoe ifampisikilo sanatria zany, fa anambarana fa zay no kritera voalohany, zay no sy masivana voalohany amin'ny fitorinany vaovao mafaly, sy ny tenanao no torinao rehefa mitory ny vaovao mafaly, fa i Kristy. Ka zany hoe eglizy ianao no mitory, ao anatin'ny eglizy ianao no mitory ny vaovao mahafaly, sy ny hevitranao no hotorinao fa ny vaovao mahafaly ny Kristy. Ka izay no mahatonga an'i Jesoa milaza maniraka sy roa, ary azadiny koa fa sy isika ny tompon'izay fanirahana izay. Ka izay indrindra amin'ny tapany voalohany amin'io evanjely io, dia milaza i Jesoa fa be ny vokatra fa ny mpizinja novisy ko mangata amin'ny tompom-bokatra, ary dia izay no mahatonga sika mivavaka ho an'ny vocation mandrakariva, ary ambarasika amin'ny vocation zay fa sy vocation ny pretra fotsiny no ilaina, fa ilaina ny vocation ny pretra maro sy masina hitory ny evanjely sy zarany sakramenta, ilaina izay. Ary de eto aho de mbola mampirisika antsika fianakaviana andray ireo pretra ho adoption spirituelle ho isika, azadino izay andray pretra anankiray ka hivavaka, sambatra isika raha manana pretra mivelona tokoa ny vocation, zany hoe masina ka mitory ny evanjely ary mizara ny sakramenta, sambatra ny eglizy manana an'izay. Ary dia kinina manokana amin'isika fianakaviana tsiraikiraika izay mission izay iraka izay. Ary araky nilazaisika teo, ny fivavahana ho an'ny vocation de sy ho an'ny pretra ihany, fa ho an'ny voatokana ihany koa. Ny voatokana koa de iray
saina anambara amin'ny fiainany manontolo fa an'Andriamanitra zay fiainany zay tokaplana izy ka ny fitiavany dia fanimpona tahaka ny Kristy ka manambara ny fitiavan'Andriamanitra, manambara ny famindrapon'Andriamanitra ivavaka isika ho an'ny voatokana rehetrarehetra anana an'izay toe-panahy izay. Ary izay ihany koa ny ivavahasika ho an'ny apôstôly laika araka ny lazaisika anompony namana anana toe-panahy kristianina ary ao anatin'ny fianakaviana eglizy kely izay no mahatonga asika manokana ny sabosy miaraka amin'ny fianakaviana masina manao vavaka mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakaviasika. Izay no mahatonga asika mivavaka ho an'ny vocation be no vokatra fanipiziny visy. Zay zany azadino rehefa miresaka fanirahana isika zavatra anankiroa zay no lazaisika. Ary ny fahatelo dia anana fitokisana an'Andriamanitra satria arak'izay voalaza zay asan'Andriamanitra ny ataosika ka izay nidikany hoe aza mitondra kitapom-bola, aza miarahaba olona ny tiany ambara sy hoe ailikilika ireo zavatra ilaina ireo, ilaina ny kitapom-bola, ilaina ny miarahaba olona fa sy reny ny essentiel ny tena izy dia isika amin'ny alalan'ny fiainansika ho iaho manambara zay fitoriana an'Andriamanitra zay. Ka raha manao an'izay sika manao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra nao ny asa sika ka Andriamanitra nome an'izay kitapom-bola izay, Andriamanitra ny anome fihavanana fifandraisana amin'olona satria zay nidikany hoe miarahaba ary dia amin'izay hitondra fiadanana amin'olona isika satria araka ny voalazako teo mamiratra ao amintsika ny hafalian'ny Kristy, mamiratra ao amintsika ny fiadanan'ny Kristy ka izay no entisika eo. Ary toy izy ny evanjely zay sy lavalava ihany rehefa niverina ireo 27 lahy dia faly izy nitera an'Andriamanitra ary dia nanambara fa nanao ny asan'Andriamanitra tokoa izy ireo ka nilaza na ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Izay tokoa raha manao ny asan'Andriamanitra isika, ny rasy rehetrarehetra zay manapotika ny fiainasika, ny demony, ny fahotana dia iova ho sara satria zay ny paka zay ny fitsanganako velona zay ny evanjely zay. Ka hoy Jesoa faly koa i Jesoa ka nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza sy noho ny fanahy rasy manaiky anareo no tokony ifalianareo fa noho ny anaranareo voasoratra any an-danitra. Izay tokoa miombona amin'ny Kristy dieniny eto tany sika raha manao ny asan'Andriamanitra ary sy natokana ho an'ny pretra sy natokana ho an'ny voatokana zay fa ho asika vita batiny. Ary zay ny manambara fa zavaboary vaovao sika, zay ny manambara fa eve sika eglizy olona velona ary eglizy olona velona irain'Andriamanitra manorina ETA eglizy tranoben'Andriamanitra ary ahatonga sika tokoa olom-baovao ka zary generation mpanorina tokoa isika, mpanorina tontolo iainana, tontolo-piainana, tontolo-pinoana ka amin'izay amafy finoana sy fanantenana ary fiadanana miaraka amin'ny Papa François sika sy ny Marcine Marie Notre-Dame de la Route. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fahafanaandriamanitra miaraka amintsika miaraka mitsika no itoazika isanandrovaky sy asatsika miaraka aminy fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania